dinika fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny alahady amin'ny 7:00 dinika. Miarabantsika mpanaraka ny fandarana dinika mbola ny loha hevitra izay efa niresantsika tamin'ny herinandro no resantsika ihany atao anatin'ity fandarana ity satria mbola maro nareo no liana te ahazo fanazavana misimisy kokoa mikasika ny antsoina hoe laïcité de l'État. Noho izay indrindra dia ny pasteur Maholy Rakotonavalona no vahintsika atao anatin'ity fandarana ity sady akademisiana ny tenany no mpitandrina ihany koa ary manana andraikitra eo anivony FIB FJKM. Mirabanao pasteur tonga iso eto amin'ny MBS. De faly miaraba ny mpanaraka ny MBS ary faly miaraba rahateo koa ny Joël. Zay vao mifankahita amin'ity taona ity de miaraba tsika ny tokantrano any tratry ny taona vaovao de mirahatra indrindra. Tonga de fanontaniana voalohany avy hatrany pasteur, laïcité de l'État inona ny azo anazavana an'izay ho an'ny olona rehetrarehetra? Amin'ny famaritana tsotra ny hoe laïcité de l'État zany dia ny fahaleovatenan'ny fiangonana amin'ny fitantanan-drarahany sy ny fahaleovatenan'ny fanjakana amin'ny fitantanan-draraha amin'ny amin'ny fiangonana, zany hoe tsy mifampiditra zany na tena tsy hoe tsy mifampiditra fotsiny ihany fa tsy misy olana compétence mihitsy, zany hoe tsy hainy tsy sahan'ny fanjakana ny fampandehanan-draraha ny fiangonana ary tsy tsabahan'ny fiangonana ny fampandehanan-draraha ny fanjakana. Eo amin'ny lafiny ara-tantara inona no fiatombohan'izay fisafidianana ny laïcité zay? Ny teto Madagasikara sany hoe maneran-tany amin'ny ankapobeny aloha. Amin'ny ankapobeny ny hoe laïcité aloha zany de mazava ho azy fa teny frantsay izy. Zany hoe ny laïcité de l'État de tena fomba fijery ny ainana tany Frantsa ary teraka tany Frantsa. Tsy ary izy io de samy manana ny isam-pirenena samy manana ny tondrany azy, tsy mitovy avokoa akory. Samy hafa ny laïcité de l'État any États-Unis, mitonony izy hoe laïka ny fanjakana fa hafa ny fomba fitondrany azy. Samy hafa amin'ny laïcité any Suisse na ny Grande-Bretagne na any avaratra ohatra hoe any Suède, Danemark, Norvège, samy hafa koa amin'ny ety Espagne sy Portugal. Misy ny tovitovian'izy ireo fa tena misy zavatra betsaka mahasamy hafa azy. Ka raha miteny hoe laïcité de l'État tsika amin'ny fomba fijery frantsay de ny azy nisy vesa tsara tantara be mihitsy zay tsy niainantsika ary tsy niainan'ireo firenekafa. Ny taona 5,9 no azo lazaina hoe ny roboroboan'io fomba fijery io tany Frantsa. Azavaina fa samy hafa ny laïcité sy ny laïcisme. Rehefa lasa hoe laïcisme zany de tena karazan-drazana foto-kevitra mihitsy ataontsika hoe mety ho lasa fomba fisainana mibaiko mihitsy. Fa laïcité de tena milaza zavatra azo lazaina hoe misaraka ny hoe fitondrana laïka ny fanjakana. Ka raha mijery ara-tantaritsika de raha maneran-tany de zao ny frantsay no azo lazaina hoe nitondra n'izo vokatry ny révolution frantsay efa hatrany amin'ny taona 1920 sy 1700 zany no nahaterahan'ny révolution frantsay satria mifampiditra be ny fiangonana sy ny fanjakana tamin'ny fotoan'andro ny fitondram-panjaka zany zay akaiky ny fiangonana katolika romana tamin'ny fotoan'andro. De rehefa nirodana ny ataontsika hoe fitondram-panjaka tany Frantsa de nitaky ny ataontsika hoe ny fahafahana mivavaka malalaka, fahafahana ny frantsay de nihitatra tsikelikely izy io de nipoitra ny antsoina hoe concordat taty Frantsa amin'ny viraika sy 700 ary ny farany moa dia nisaraka mihitsy ka niainga tamin'ny hoe aleo tsy hifampitsabaka ny fiangonana sy ny fanjakana. Ary izy io de no amarinina tamin'ny Matio tamin'le tenin'i Jesosy Matio 5:20 manao hoe avelao any Kaisara zay any Kaisara ary an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra. De sarahana fotsiny hoe rehefa raha-raha-mpanjakana zany hoe ny lafiny aram-bata na ara-tsay na iny an'ny fanjakana. Fa ny rahana ara-panahy kosa dia an'ny fiangonana. Zay nitondran'ny ny orena nitondran'ny frantsay azy. Tsikelikely moa le izy de
de ny pakataty amin'ny firenena maro samy hafa raha ohatra ka mijerytsika hoe ny firenekafa de tsy tena mitovy ny amerikanina ohatra dia marina loatra fa ao anatin'ny lalam-panorenany le fomba fampiarana anazy ny hoe mety tsy de mitovy loatra angamba paster hoe fomba fandraisan'ny frantsay anazy ny fomba fandraisan'ny amerikanina anazy sa my lafininna le hoe tsy de mitovy loatra ny tsy de mitovy ny antony de tsy mitovy ohatra amin'ny hoe anao anaty lalam-panorenana satria zao anaty lalam-panorenana frantsay tamin'ny 1860 de tena mazava mihitsy ny hoe laika ny fanjakana ary izay laika zay a de miako mihitsy amin'ny ataontsika hoe ny mpitondra ohatra hoe de Gaulle ohatra de dia tsy nanana tsy miangona izy ohatra fa nanana efitrano manokana fivavahana de nanana prêtre manokana izy na mpivavaka azy satria na de zavatra ohatrany ana dia tamin'ny frantsay de efa andikana hoe laika nge tsy de zatra loatra ny frantsay ohatra raha toa ka mandray anjara fitenenana raha ohatra ka matetika makany am-piangonana ny filoha-mpanjakana na tsy de zatra loatra n'izay izy zany ka na mandeha ary izy a ny filoha-mpanjakana de ataontsika hoe mitandrina de mitandrina amin'ny teny aloako ny vava sy ny zavatra ohatra zany a satria tena mafy be lay ataontsika hoe laïcité de l'État ny Frantsa zay tsy zay loatra any États-Unis manaiky izy fa laïka ny fanjakana fa mampiena be de mampiena be mihitsy ny ataontsika hoe ny cote ny filohatra mpitondra fanjakana ny hoe tsy hoe manohatra fivavahana ianao na tsy miangona ianao na zavatra ohatra zany sarotra amin'ny amerikanina mihitsy ny eritreritra hoe mpitondra amerikanina no anohatra fivavahana na tahaka zany dia amin'izany na de hoe laika le fanjakana de manana fironana mihitsy le fiarahamonina satria ny amerikanina tsy nange vokatry ny firenena teraka tao anatina ataontsika hoe fanenjehana fivavahana fanenjehana ireo protestanta fanenjehana ireo kristiana protestanta tany Europa no nanorina ny akabeazany no nanorina ny fanjakana amerikanina hany ka tena manatoerana lehibe mihitsy ao anatin'lay fiarahamonina lay fivavahana na ny Suisse koa aza ny Suisse dia ao anatin'ny lalam-panorenan'ny Suisse mihitsy ny hoe Andriamanitra pahary manaiky ny fisiana Andriamanitra pahary ny lalam-panorenana Suisse zay aty amin'ny taona 1900 voankana ihany zany a de tena manatoerana mihitsy ny finoanan'Andriamanitra mijoro izy hoe laika tamin'ny voatsela kory zay taona vitsivitsy lazy zay no nanao référendum en Suisse momba ny hoe laïcité io fa ndraiky amin'ny fitopolo isan-jato ny vahoaka Suisse dia tsy tena resy lahatra ny amin'ny hoe anesorana le anarana hoe Andriamanitra anaty lalam-panorenana ary namela kosa ny hoe ny fifandraisan'ny fiangonana sy ny fanjakana satria izy mampiasa ny ataontsika hoe rafitra fédéralisme dia tena hoe aleo zany ho anjara ny canton tsirairay ka ny canton tsirairay any Suisse dia manana zay fomba fitondrany manokana amin'ny fifandraisana amin'ny fivavahana ka na miteny ary izy hoe fanjakana laïka dia milafika ao an-tsain'ny fiarahamonina ary mandeha ho azy amin'ny fiarahamonina mihitsy ny hoe fivavahana kristianina io tsy tokony adonantsika fa tany Suisse niteraka ny ataontsika hoe ny protestantisme réformé ary manatoerana mihitsy eo anatin'ny toetsaina civilisation Suisse ny vavahana kristianina ka na de laïka azy izy de le fanjakana dia lay fiarahamonina kosa kristianina ny akabeazany de manaiky zay toetsaina zay ka tsy de manana olana loatra izy amin'izay fifandraisana ny fivavahana zay ny any avaratra moa de mazava ho azy ny ataontsika hoe ny any Europa avaratra ny norvégiana reny tany luteranina dia am'ireny sarotra marina fa miteny izy laïka fa azo lazaina hoe tsy manana olana mihitsy izy amin'ny fifandraisana amin'ny hafahafa be amindray aza raha ohatra ka hoe mpitondra na ataontsika hoe fanjakana ka manohatra ny vavahana kristianina hitako ny eto Madagasikara zay hitako hoe modèle antsika tahaka de neny Britanika ny mpanjaka vavy moa zany mpanjaka vavy dia piaro mihitsy ny vavahana piaro ny fiangonana piaro ny finoana ny fiangonana zay mihitsy ny anjara toerana ny anglikana ny mpanjaka zany de zay asany tena anankiray amin'ny asa ary haitsika tsara ny hira
Godsavkin zay hitatsika hoe tena ny mpanjaka zany a de manatoerana ary manana didy amin'ny fiarovana ny finoany ny fiangonana ary ao anatin'ny parlement ataotsika hoe britanika dia asy izay 20 sa 5 ny isan'ny ireo mpikambana ao anatin'ny parlement fa ny 420 dia eveka zany hoe tena misy eveka anglikanina mihitsy ao anatiny marina fa vito zany 420 fa re zany ny feo an'ny fiangonana ao anatin'lay parlement mety maivana izy amin'ny hoe fanapa-kevitra fa ilaina satria na inina lazaina dia hery velona ao anatin'ny fiarahamonina ny fiangonana de ilain'ny parlement zany ny mandrehany zay ka 420 zareo ny ao anatiny lazana zany fa hoe samy manana ny ijereny ny antsoina hoe laïcité ny firenena tsirairay ny ohatra aty Espagne, Portugal, Italie zany hoe faritra atsimon'ny Europa de azo lazaina hoe afa koa ny azy mijoro mihitsy izy hoe laïka fa voangana kely zao ny italiana dia vo andeha ataotsika hoe vo aty amin'ny faraparany taonjato 20 ange vo tena hoe afaka tso fivavaha-mpanjakana ny fivavahana katolika tany Italia fa ny akabe lay fiarahamonina zany a dia ary fantatry ny mpitondra rehetra any amin'ireny fireneny reny fa ny fironan'ny olona de kristianina ka na de mijoro laïka azy izy tsy miandany aty tsy miandany aroa de renao kosa ny hoe fahalala-tsainy afaka manatrika afaka miara-miasa amin'ny atoko-pivavahana kristiana io resahantsika io satria zay ny loha hevitra ny eto Madagasikara hafa kely tonga de resitsika hoe amin'ny tantara aloha ny atsika teto Madagasikara taiza ny androany satria raha fahampanjaka indraindray mifandipatra ny fiangonana sy ny fanjakana avy eo misy fifandraisan-tampoka ao anatin'ny rovany misy ny fiangonana sy ny sisa taiza ny etombohan'le fomba fijero atsika paster ny atsika zany ho atsika malagasy moa zany de naiza eto Madagasikara de saika ary fomba fisainana malagasy mihitsy ny mino an'Andriamanitra tsy raha tonga teto zany ny filazantsara ny missionnaire de tsy nitady anarana tsony izy hoe iza no atao anaran'Andriamanitra tonga teto zany ny missionnaire LMS de tsy nitady izy anarana hoe izy ny antikana an'le God fa raha ohatra ka tsisy to de mety hoe asa mety hoe God ve fa nogasina no anarana ny atontsika an'Andriamanitra fa efa nisy anarana atao zay tsy de amin'ny firenena rehetra ahitana an'izany fa efa nisy anarana atao ary ny safidy mihitsy Andriamanitra Andriananahary Zanahary zay efa saika niainana tamin'ny faritra maro teto Madagasikara noho zany de tena efa lafika ataotsika hoe lafitsain'ny malagasy mihitsy ny finoana ny fisian'Andriamanitra hany ka na ny frantsay raha nafantatra an'io repoblika voalohany angerana nanao nalam-panorenana de efa nisy anaran'Andriamanitra repoblika voalohany zay ataotsika hoe mbola ny frantsay namolavola azy ary hatramin'izao ao anatin'ny teny fampidirana nalam-panorenana misy ankehitriny de misy hoe sotoavina roa lehibe zay mahamalagasy ny malagasy de ny fihavanana sy ny finoana an'Andriamanitra Andriananahary reo roa reo ao anatin'ny teny fampidirana nalam-panorenantsika io noho zany dia tena tsy diso fijery mihitsy reny nalam-panorenany reny ary tsy diso fijery mihitsy tsika manao hoe efa tao anatin'ny fiarahamonina malagasy ny finoana an'Andriamanitra ho pahary zao rehetra zao ka taiza hoaiza no hoe nisy ny fisarahan'ny fiangonana sy ny fanjakana teo amin'ny ara-tantara miaralay vao hita dia toy izao ny missionnaire tonga voalohany teto zany Antananarivo resahako satria ny protestante zany resahako satria tamin'izay vao tena hoe niroborobo be ny vavahana kristiana dia ny LMS zany ny tonga teto zay nitsarotsika tamin'ny taona lasa ny faharonjato natongavany ny LMS zany de fikambanana ataotsika hoe tsy fikambanana avy amina fiangonana ohatran'ny mission anglikana fa vondron'olona vitsivitsy vondron'olona mpanambola vondron'olona mpampianatra banquier mpivarotra no nanao hoe andeaotsika hitorony filazantsara ny mitoerana mbola tsy misy tsirandray filazantsara olo-tsotra zany laika tsotra zany elo nisy mpitondra vavahana ihany no nanangana ny LMS mba hitory ny filazantsara de zao fotsiny azy ny foto-keviny itsika de hitory an Jesoa ary ampahafantatra ny olona ny baiboly
de hitondra ny civilisation natany rehefa izy zany tsy nanana lay rafim-piangonana mavesatra be hoe fomba ampiangonana mavesatra be satria raha hika tsotra izy de ny azy atao fotsiny rangazy zay andraisan'ny olona an Jesosy andraisan'ny baiboly rehefa tonga teto Madagasikara nefa izy zany izy reo zany ankabeazany de avy amina avy amina fiangonana tsony hoe congrégationaliste zany hoe fiangonana ratsolona dia tsy fiangonam-panjakana tahaky ny fiangonana anglikana fa fiangonana ndetontsika hoe any atsisym-boly ihany raha mita amin'ny anglikanisme fa rehefa tonga teto izy de natsiary manao hoe tsy tafavoaka io fitokana filazantsara io raha tsy atao zay ahakristianina ny mpanjaka dia zareo reo zany nanao hoe aleo atonina ny mpanjaka ho tahaka ny endrika zay atany Angleterre hoe ny mpanjaka no mpiaro ny fiangonana de nataony ko zay modely zay teto Madagasikara ka nataony zay ahakristianina ny mpanjaka de ny dingana rehetra nataony de zay de tonga kristianina ny mpanjaka tonga kristianina taorina fanenjehany io anatanao fanenjehana izy nge efa niaraka tamin'ny radama voalohany efa niaraka tamin'ny radama voalohany izy de efa niresaka tamin'ny radama voalohany izy de fa nirasira fa radama voalohany tsy nitonona ho kristianina mihitsy fa radama voalohany de tena niarana asakay ka niaro ny asan'ny missionnaire fa foy ny fotoana ny asan'ny radama fa rehefa tonga ny fanenjehana iny zavatra hafa de aveo rehefa niverina ny fanenjehana de vao mainka ny amafy tao an-tsain'ny missionnaire tamin'izany manao hoe tsy aoka tsy izy tsony eto fanjakana nentsika fiangonana de nandrafitra tetikady izy hoe fiangonana matanjaka ka izao ny voalohany am'izany de izao fiangonana ilain'ny fiarahamonina izy rehefa tsy ilain'ny fiarahamonina izy de enjehan'ny fiarahamonina fa rehefa ilain'ny fiarahamonina izy de arovan'ny fiarahamonina de nitetika asa rehetra nataony nanao hôpitaly izy na mpianatra izy de am'izay fotoan'izay ny fiarahamonina ihany ary de efa afaka miaro amin'ilay fiangonana de nataony fiangonana ataontsika hoe mitarika ny fiarahamonina fiangonana atao hoe manome modely ho an'ny fiarahamonina de nanorina trano izy atao modely trano fiangonana zay ataontsika hoe miara-miasa amin'ny mpanjaka izy mba ho arova amin'ny mpanjaka zany hoe tao an-tsain'ny missionnaire de ny hoe mifaranatreo amin'ny vanim-potoana iny zany hoe fanjakana manentsika fiangonana zany fa atao zay ahatonga ny mpitondra ho kristianina fa rehefa tsy kristianina izy de ianao no enjehany eo zay zany ny tanjon'ny missionnaire manao hoe ataovy rangahy zay idiran'ireo mpitondra reo ao am-piangonana fa rehefa ao am-piangonana reo de zao tezainy izy de mifanitsy de mifanabe dia mifanampy ary dia ny akabe aza ny mpitondra ny ministra valy toko ny gouvernementany Rainlay Arvony fa ny akabeazan'izy ireo de kristianina avokoa ny akabeazany de kristianina avokoa ny tanjona de ny hoe hatramin'ny Rainlay Arvony aza de ny hoe aleo ho kristianina izy mba afaka tsy hoe tsy manentsika ny fiangonana ihany fa tena mihitsy hoe afaka mifampitaiza sy mifanampy ary mifanitsy amin'ny fiangonana de ny ainana zay tamin'ny andro Ranavalona faharoa ary zay mahatonga Ranavalona faharoa raha vantany vao nitondra fanjakana de taloha de sampy anankiroa ny tena ampelantanany ndray dia nantsoina hoe manjaka tsiroa de ndray raha mahavaly zany hoe i manjaka tsiroa de ny hoe raha ihany ny mpanjaka mahatokana ny fanjakana ary ndray de raha mahavaly zany hoe lay mpanolo-tsaina ireo no sampy mpanjakana ataontsika hoe niaro ny kely malaza sampy mpanjakana merina ihany fa miaro ny fiarahamonina iny miaro ny fiarin'ny fiarahamonina ny fambolena ny fiompiana ny taozavatra tany amin'ny fiarahamonina fa ny sampy ny mpanjaka dia raha mahavaly sy manjaka tsiroa zany hoe miaro n'lay mahatokana ny fanjakana sy miaro ny fahazavan-tsaina nanany mpanjaka fa rehefa nitondra Ranavalona faharoa dia tsotra be netiny many hoe za dia kristianina ka dia mijoro vavolombelona an'izay dia mazava ho azy ny zavatra rehetra natao tamin'ny fikarakarana Ranavalona faharoa sy fahatelo dia izay fiaraha-miasan'ny fiangonana sy ny fanjakana tsaroko anaty boky nosoratan'ny ratany boky ny tantarany ratany dia nosoratana ny Lucien Randrianarivelo akademisianina izy nanoratra boky izy mikasy ny tantarany ratany dia tantarainy mihitsy
fa melon'ny ataontsika hoe fotoana nraisan'ny mpanjaka ranavalina fahatelo ny fitondrana de nitokana ny vavaka izy ny antsony pasteur Andrianavravela Rainy Mangaranamy Rahatsilainga Randriambelo ro pasteur lehibe teto Antananarivo pasteur Zokony moa zany pasteur Naparobe pasteur Nambopotsy Rainy Mangaranamy pasteur na Ambatonakanga Rahatsilainga sy ny sisa zareo zany dia nanokana fotoana ny antsony fiangonana iaraka mivavaka aminy ilazana hoe ny taonjato faha 20 de niaraka zay tena niara ny asa mihitsy ny no zay toetsaina ny tenen'ny fitezan'ny LMS zay hoe aloha iaraka mba afaka mifampitaiza sy mifanitsy sy mifanoro fa rehefa tonga kosa ny aty amin'ny fanjanahantany dia niditra Galeny zany no mitondra dia tamin'ny andron'ny Galeny tany Frantsa mbola mipetraka ilay concordat tamin'ny 1960 fa kanjo kosa mipotra tany Frantsa ny lalàna mampisaraka ny fiangonana sy ny fanjakana ny taona 1960 hoe misaraka ny fiangonana sy ny fanjakana dia amin'ny fotoana io zany Galeny tamin'ny tonga teto mbola nanampy ny sekoly Galeny tena mbola nanampy ny sekoly ny sekolim-ponina mihitsy nanampy izy na niantoka ny saram-pianara niantoka fitaovana maro isan-karazany Galeny dia niara-niasa tamin'ny fiangonana izy niara-niasa tamin'ny missionnaire izy ary niteny tamin'ny missionnaire mihitsy manao hoe ny olona mahay angiany aminareo hoe fa mbola ary ny missionnaire aza niaraka nanokatra ny Galeny tamin'ny Galeny ny Lemire de Villers sekoly Lemire de Villers satria tsy mbola fantatry Galeny le lalàna mampisaraka fiangonana sy fanjakana fa rehefa lasa Galeny ary io tsara marihana na ny fitondrany Galeny ny lalàna teto Madagasikara mbola lalàna aza tonono zany fa raha tonga teto Galeny nitondra de mbola ny lalàna ny 520 sy 300 lalàna tamin'ny andrana valina faharoa ny tena mbola nitondrany Galeny fa tsy hoe lalàna frantsay nitondra lalàna frantsay izy fa ny akabeazany fiainana andavanandro ny malagasy de mbola io lalàna ny 520 sy 300 tamin'ny andrana valina faharoa ihany sy fahatelo no tena mbola nampiasaina teto Madagasikara zany hoe Galeny zany tsy hoe nitratrevatreva mihitsy arak'izay mety hoe tatsika azy fa niezaka izy nifandray tamin'ny zava-misy teto de kanjo rehefa tonga ny taona 5 lasa Galeny zany dia niditra lay solony antsony hoe Victor Gagneur dia laïque dia laïque izy ary avy amin'ny ataontsika hoe maire tany Lyon izy de izy zany no nitondra teto Madagasikara de izy no nanao hoe somary nitsapaka tamin'ny raharaham-piangonana izy tamin'ny fanendrena mpitandrana ohatra zany de ity ny tsara manamaky azy teto Madagasikara de ny fiangonana no nitaky ny ampisarahana ny fiangonana sy ny fanjakana zany hoe ny fiangonana no nitaky manao hoe aoka isaraka aoka ampiarina eto Madagasikara ny lalàna mampisaraka ny fiangonana sy ny fanjakana any Frantsa satria zanatany frantsay zay de ampiary eto aminay ity lalàna mampisaraka ny fiangonana sy ny fanjakana ity fa tsy tianay izao ataonareo mpanjanatany zao mitsabaka ny raharaham-piangonanay tsy mitovy zany any Frantsa de ny fanjakana no nametraka hoe miataka nareo fiangonana fa ny teto Madagasikara ny fiangonana nanao hoe aza tsapahanareo mantsy ny fanjanatany zany ny raharaham-piangonana satria reny ohatran'izany inge reny raha ataontsika hoe trano brique tamin'ny fotoanany reny inge mifoazindreo Gagneur tamin'ny fotoanandry tsy mety reo malagasy reo tsy mahavita mitondra fiangonana zany aza vely hitondra rery zany reo oka isy missionnaire foana mitondra sy ny sisa rehetra de io lalàna io zany nivoaka ny 2 Martsa 1770 teto Madagasikara lalàna nivoaka tamin'ny 2 Martsa 1770 no nivoaka ary mbola io ny ampiarina eto misy fanambahana vitsivitsy fotsiny manao hoe misaraka ny fiangonana sy ny fanjakana eto Madagasikara io lay lalàna eto Madagasikara hoe mampisaraka fiangonana sy ny fanjakana ka mahatonga fiangonana sy ny fanjakana eto ho samy manana ny faleovan-tenany fa lay toe-tsaina kosa tsy zay fa satria ny olona fiarahamonina be de be ny kristianina dia eto Madagasikara zany mitovitovy amin'ilay nitranga tany any États-Unis mitovitovy amin'ilay nitranga any Angleterre mitovitovy amin'ilay nitranga any Europa avaratra hoe ny kristianina dia tsy manana olana mihitsy asarotra amin'ny mpitondra fanjakana na iza na ny ambanivohitra any azany hoe
tsy anatrika fitaom-piangonana na zavatra ohatran'izany de tena nisy foana amin'ny aradrafitra fahefana misaraka izy fa vahoaka raha ihany no entina de nisy foana nisy mandrakariva teto Madagasikara fiaraha-miasan'ny fanjakana sy ny fiangonana na tamin'ny fanabeazo na tamin'ny lafinjahatra mazona zay ihany raha raisina kely hoe taty amin'ny nazozika fahaleovantena ny hiran'ny faninana ho atao hiram-pirenena hatramin'izao fotoan'izao ny zanareo ritandrazany malala ao anatin'ny firana FFPM ritandrazany malala zay voafidy hita ny amin'ny firana katolika ihany koa zany hoe tsika ve zany mbola nitazona an'izay foana hoe toerana mahalehibe an'Andriamanitra zay eo anivon'ny firenena de ahoana tokony iainantsika ny laïcité zany amin'izao fotoan'izao everiko hoe mifijeriko azy efa tsara reto zavatra telo reto ka everiko hoe tokony azonina voalohany de milay ao anatin'ilay lalam-pandrenana io zany efa lova efa nienana efa ela le mametraka ny fonan'Andriamanitra ho zava-dehibe io zany everiko efa tena sotoavina mihitsy no zany de everiko hoe mety ny azonana azy faharoa dia ny lalàna amin'ny lafiny lalàna zany le hoe fampisarahana ny fiangonana sy arahana mampisaraka fiangonana sy fanjakana ka fanazavana fa ny fanjakana de laika zany hoe mampitohy eo anatrehan'ny lalàna de mitovy daholo ny olona rehetra ara-pivavahana mitovy tsy misy fivavahana manokana hoe arovan'ny fanjakana manokana na fivavahana anankiray manokana hoe enjehan'ny fanjakana na misy fivavahana manokana amporosihan'ny fanjakana atao ary misy fivavahana andrararan'ny fanjakana tsy atao zany ao anatin'ny hoe laïcité everiko hoe mety ko iny zay efa mivoaka tamin'ny io lalàna mivoaka tamin'ny 20 martsa 3 io mety io fahatelo dia lay hoe fiangonana lay mpitondra izay miara-miasa amin'ny fiangonana mifandimby teto nanajany zay fivavahana zay na fivavahana ino io na fivavahana inona ny ainana nkezay eto anatin'ny vanim-potoanany hatramin'ny andron'ny Philibert Tsiranana de ny ainany zay mandraka kehitriny hoe ny mpitondra efa asaina mivavaka de tonga asaina FFKM mivavaka de tonga asaina mandray anjara amina sehatra hoe misy fiaraha-miasa azo atao anatin'ny fanajana an'izay laïcité zay everiko hoe sotoavina tsara izay fifanajana izay satria fomba fijery tandrefana ihany angeny hoe ty fanahy ty vatana afangamo amin'ny olombelona io tena misaraka io zao le olombelona de aiza le hoe rehefa eto izy de olom-panjakana ary rehefa eto izy de olom-piangonana marina fa mety satria fomba fijery filozofika ihany ange zany hoe etiny fanahy de rehefa ohatr'izao de fanahy de rehefa ohatr'izao de saina sarotra be zany fa everiko hoe mety tsara hatreto lay lalàna velona misaraka ny fiangonana sy fanjakana fa ny ainana an'izay anatin'ny fiarahamonina everiko hoe tsy de le fijery frantsay loatra ny malagasy manana crise d'identité mantsika malagasy satria zany nisy lay nilovana tamin'ny LMS le lovana ataontsika hoe nilovana tamin'ny 7 lay hoe na de misaraka aza ny fiangonana sy fanjakana de ny mpitondra mahafinaritra ny olona manome voninahitra ny olona zany hoe rehefa fotoana jobily fotoam-pakalazana de sady de eo ny mpitondra misy chef-pokotany eo mini-ministre eo misy maire eo dia sady ajainy manaja nylay mpitondra amin'ny fiangonana na lay fivavahana ny anatrehany an'iny sady manaja azy izy iny makatoa azy zay no antony anasany an'iny ary manaja ny tenany keo izy dia iny zany everiko hoe sotoaviny 7 fa tsy ohatran'ny eny frantsay loatra fa itsika zany lasa misy zavatra mifanaingina atao anatin'ny kolotsaintsika de manjary very ataontsika hoe maridalanytsika hoe ty any nazatra atsika tamin'ny 7 mpitondra zany de ray aman-dreny zany na de ao anatin'ny fiangonana ary ajainy zany zava-dehibe ny maheo an'izany amin'ny fotoana rehetra ary ao am-po zany tsarony zany rehefa misy de asaina mandrakariva izy mazava ho azy fa rehefa aty aorianany fanjanahantany ataontsika hoe poste colonial tandritra vanim-potoana fanjanahantany mbola galenisy ireo gouvernora mbola nalaritra fitoam-pavahana ihany fa ny poste colonial no azo lazaina hoe ny frantsay no nanomboka niataka atsikelikely tamin'ilay dia tsika tsy tokony manaraka an'izay fijeriko azy tokony tsy manaraka an'izay tsika fa tokony lay hoe
samy ray aman-dreny a ny mpitondra rehetra tsy mifampiditra mihitsy fa samy manana fahaleovan-tenany izy tsy mifampitsapaka fa zao kosa vahoaka ray ny hoentina fiarahamonina ray ny misy firenena ray ny arahana monina de mifampitaiza sy miresaka sy mifanaja tahaka ny natao hatramin'izay nge rehefa ohatra koe misy raharaha-mpanjakana any ambanivohitra any a de asainy mera ny pasterany ambanivohitra na ny mopera na ny eveka asainy de mipetraka izy de eo fa tsy voatery hoe misy raharaha-mpanjakana hoe irana aminy ve fa zay fifanazan'zay ihany ko everiko hoe tena zava-dehibe zany hoe nisy fiarahana ary mety ho zay ihany ko no avy raha amin'ny akapobe no fahitana taratra azy pastera na eo ry hoe fisarahana zay matimatesana de misy foana le fiaraha miasa sy fiarahamonina amin'ny akapobe everiko hoe zay mihitsy ny tena toetsaina malagasy everiko hoe tena zay mihitsy ary tsy mifanohatra velively mihitsy amin'ilay lalàna mampisaraka fiangonana sy fanjakana izay fiarahamonina ao anatin'ny fifanajanyzay tena tsy tahaka ny ainany any Amerika tahaka ny ainany Amerikanina azy na ny ainany any Eropa avaratra aza na ny ainany aty Eropa atsimo azy misehatra ionany ny frantsay hafa mihitsy satria izy nanana tarazo ara-tantara mavesatra be mihitsy ary nanana olana sarotra de sarotra tamin'ny fifandraisana tamin'ny fiangonana noho ny toejavatra maro samihafa de ny azy zany somary hoe trangatsongaina lay laïcité ary avy aminy mihitsy ary nakany rehetra lesona hoe fano zany dia tsy de tena hoe modely azo alay tahaka tanteraka sy zato isan-jatony azy misy zavatra tsara ny azy satria lalàna am-pilatanantsika io avy aminy fa zao misy zavatra tena hoe satria malalaka be ny laïcité azo atao hoe zany rehetra aminy tonona hoe laïka fa miaramonina sy mifanaja lay fiangonana sy ny fanjakana ary veriko hoe afaka mifampandroso tsara izy reo eny ary ya efa mazava angamba zay pastera fa voarezatsika todaolona ny lafi ny ara-tantarana ny hoe ny fomba tokony iainana anazy de misaotra betsaka anao nitondra zay fanazavan'izay teto amin'ny fandarantsika de manome fotoana amin'ny manaraka indray satria hitanay taratra hoe maro ny olona hoe tena lina amin'ity resaka laïcité de l'état de makasitraka indrindra ary makasitraka atsika ihany koa tany tokantrano nanaraka ity fandarana ity dinika fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny alahady amin'ny 7 arivo dinika